fanompo-mpivavahana ho an'Andriamanitra tontosainy misiona kristianina protestanta eto Madagasikara. MKPM. Ny mpitarika sy ny mpitory-teny dia ny mpanompon'ny tompo Razafy Manantsoa Fleurette mpitandrina. Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Iteran'Andriamanitra isika amin'ny Salamo 430 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:10. Salamo 430 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hisaotra ny Jehovah lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no reherehany fanahy, ary izany mpandefitra ka ho faly. Miarah mankalaza amin'ny Jehovah amiko, ary aoka hiara-mananatra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah aho, dia mamaly ahy izy, ka manafaka ahy amin'ny taotro rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, sady tsy mangay ahy ny tavany. Ity olo mahantra ity ny antso, dia niainy Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahorany Jehovah ianareo olona masina, fa tsy haran-java-mahory izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora aza, tsy ampianina kanona, fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy horon-javatsoa akory. Amen. Tohizatsika amin'ny hira 30 ny fideranan'Andriamanitra. Hira 30. Andriamanitra, paradisa
aoka hivavaka isika. Ry Andriamanitra raina izany an-danitra, mideranao zahay fa ianao dia manome ny teny fikesanao rehetra. Mideranao zahay fa ny teninao dia fiainana, fahasalamana, fahazavana sy fanilo. Mideranao zahay fa Andriamanitra mahatoky ianao, tsy mba mandainga hatry ny fahagola. Mideranao zahay fa zay lazainao dia hainao atao koa. Mideranao zahay fa mahatsiaro anao mba hantanteraka ny teninao. Manome voninahitra anao zahay Tompo, fa ao aminao ny fahatsarana rehetra. Mankalaza anao zahay fa mahagaga ianao, ary heniky ny fahasoavanao ny olonao rehetra. Andriamanitro, mangetaheta-nao izahay amin'izao fotoana izao. Ny fanatrehanao ny mahavoky ny fanahinay, koa dia mesa ato anatinay mba hahitanay anao anio. Aza vela herikerika Tompo, fa ianao no Andriamanitray. Misaotra anao zahay amin'izay rehetra efa omeno anay sahady anio. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ny hira 5:100. Hira 5:100.
Ry fiangonana malala, henoy ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:12 ny 9:9. Jaona 4:12 ny 9:9. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny lalako. Amen. Ny zanak'olombelona dia mpanota sady nandova ota. Rehefa manota dia hiarany sazy. Ary ny fanasaziana izay miandry ny mpanota dia ny fandehanana any amin'ny fahavirezana mandrakizay. Jesosy Kristy dia nanolotra ny tenany mba hisolo vona sy hamonjy ny zanak'olombelona. Amin'ny lalany no hiverenantsika amin'Andriamanitra sy hidirana any amin'ny fiainana mandrakizay. Endre ry havana izany hatsaran'Andriamanitra, koa andeha hisaotra azy isika, hivavaka isika. Raio, misaotra anao zahay efa novonjenao tamin'ny lalan'i Jesosy. Misaotra anao izahay fa Andriamanitra be fitiavana sy mpamindra fo ianao. Ny rahasoan'i Kristy izay tsy misy kilema, tsy misy petipetina no nanavotana anay. Misaotra raio, fa afaka miantso anao ho ray izahay noho ny amin'i Jesosy. Ary mankasitraka anao zahay noho ny fitahiana ara-panahy sy ara-nofy azonay noho ny amin'i Jesosy. Misaotra anao koa izahay ny amin'ny fisehana tao voamasoa izay mampita izao fanompoam-pivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ny hira fito sy efajato ny 1 sy ny 2. Hira fito sy efajato ny 1 sy ny 2. Tonga eo amin'ny fotoana izay anaovantsika fandinitena isika ry havana. Ny tenin'Andriamanitra izay entina hampieritreretina antsika dia voasoratra ao amin'ny Deuteronomia 9:9 ny 9:17. Deuteronomia 9:9 ny 9:17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Matahoran'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka manompo azy ary aoka ny anarany no ihaniananao. Amen. Izao andin-tsoratra masina izao dia mitaona ny kristianina ny hanana fahatahorana an'Andriamanitra. Izany dia tsy maintsy aseho amin'ny asa fa tsy amin'ny alalany vava fotsiny ihany. Indrisa nefa ry havana, fa mbola hita eo amintsika kristianina ny fitondran-tena izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dinio ary ny tenanao dia andeha hifona sy hibebaka isika, hivavaka isika.
raha mivavaka sy mira tokoa ange izahay e, dia mailaka mihitsy ny hiteny ny fitiavana anao. Rehefa mandinika ny tenanay nefa izahay dia mahatsapa fa mimolotra fotsiny ihany ireny, fa tsy tanterahanay amin'ny asa. Miariary eo natrehanao ny fahotana rehetra, dia mifona aminao zahay ary sasao amin'ny rano Jesosy ny elokay. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raiso ny famelan-keloka zay omeny Jesosy ho ahy sy ianao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Ny rano Jesosy no efa nanadiovana antsika, ko manomboka izao ary dia mandehanana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, ombany ny herin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka sy hanolo-tena ho an'Andriamanitra isika. Raha indreto izahay vitin-drano Jesosy Kristy, mbola manaiky anao ho Andriamanitra ahy, ary mbola manao fanekena eto anatrehanao, fa hiaraka aminao sy hanompo anao mandritra ny fiainana rehetra. Sokafanay ny fonay mba hanjakanao tanteraka, ary esaka izahay ny tia sy atahotra anao. Tsy vitanay nefa izany Tompo, fa mila ny fitantananao izahay. Mampianara anay harikoriko ny fahotana, omeo fo vaovao hanjakan'ny famasinana izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aoka isika hanambara ny fanakem-pinoana izay resantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra maneran-tany. Minan'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary minan Jesosy Kristy zanak'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjina, nijala nanapaka Pôntio Pilato, nombonina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy to, avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Alahady fa 9 ny volana Jona taona 2024. Miarahaba ny mpivavaka rehetra ao amin'ny fiangonana MKPM sy ny Toby Agrima sy ny fiangonana miray ao amin'ny Fifiproma, ary ny mpino rehetra izay manaraka izao fanompo-pivavahana izao. Ho tanteraka amin'ireo rehetra ny fifalian'i Kristy. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanambarana ny afatry ny tompo isika. Ataontsika ny hira 227 ny 9/7. Hira 227 ny 9/7. Hivavaka isika. Andriamanitro, mila ny teninao izahay, dia ilay tenin'ny fiainana. Hialavolala ny teninao, vangio ny fony zanakao. Hazony koa izahay, fa betsaka ny zavatra mamperikerika anay. Aoka ny teninao, hitera-bokatsoa eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny soratra masina, hanjarantsika nio dia ireto avy.
Testamenta taloha oabolana 10 ny 720 ka hatramin'ny 230. Testamenta vaovao filazantsara lioka toko 20 ny 9 ka hatramin'ny 9. Testamenta vaovao epistily Petera voalohany toko 1 ny 9 ka hatramin'ny 1. Vakitsika misesy amin'ny anaran'i Jesosy ny soratra masina. Oabolana 10 ny 9 ka hatramin'ny 9. Ny fahatahorana an' Jehova ny maela velona, fa ny taona ny ratsy fanahy ho afoezina. Ny fanantenany marina dia fifaliana, fa ny fanantenany ratsy fanahy ho foana. Ny lalan'i Jehova dia fiarovana mafy ho an'izay tsy misy tsiny, fa fandringanana kosa ho an'ny mpanao ratsy. Ny marina tsy angozozo mandrakizay, fa ny ratsy fanahy tsy onina amin'ny tany. Eo amin'ny vavan'ny marina no hitsomohan'ny fahendrena, fa ny lera fandainga ho vongorana. Ny molotry ny marina mahalala izay akasitrahana, fa ny vavan'ny ratsy fanahy dia feno fitaka. Filazantsara ny Jesosy Kristy araka lioka toko 20 ny 1 ka hatramin'ny 9. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy, fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray, izay tsy natahotra an'Andriamanitra na mena masolona. Ary nisy mpitondra-tena tao amin'izany tanàna izany, izay nakao amin'ny matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay manana ady amiko. Ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany, dia nanao anan-kapo hoe izy, na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza aho, sady tsy mena masolona, mba omeko rariny ihany io mpitondra-tena io, fa manahirana izy. Fandrao ho avy mandrakariva izy, ka ampasositray. Ary hoy ny tompo, noho izay lazain'ilay mpitsara tsy marina. Fa Andriamanitra tsy hanome rariny olombafidiny va, izay mitaraina amin'ny andro manalina, ary moa hitaredratra va izy? Lazaiko aminareo, fa omeny rariny faingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona, moa hita finoana aty ambony tany va izy? Petera voalohany toko 1 ny 7 ka hatramin'ny 1. Koa amin'izany, sikino ny sainareo, dia mahonona tena, ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amisy eo Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka io filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo, fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo. Diako mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo, satria masina aho. Ary alay tsy mizaha tavan'olona, fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsoinareo hoe ray, dia mitondran-tena ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivalianareo ety. Fa fantatrareo fa ty zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana. Fa ny rano son'ny Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Izay fantatra raha teo, fony tsy mbola aro ny fanorenana izao tontolo izao, fa efa naseho tamin'izao andro farany izao noho ny aminareo. Izay mino an'Andriamanitra amin'ny alalana, dia ilay nanangana azy tamin'ny maty, ka nanome voninahitra azy mba hiorena ny finoanareo sy ny fanaintenanareo amin'Andriamanitra. Amen. Ray masino manamasina nay amin'ny fahamarinana, ny peninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana rahavavy iray nandritra ny 2 volana dia nandinika ny loha hevitra hoe ny fahatahorana an' Jehova amin'ny asa. Ny fahatahorana an' Jehova amin'ny asa. Ny soa moa ry havana dia fakatahaka. Tsara tokoa ilay loha hevitra, indrindra moa amin'izao fotoana izao, izay mampivahavà ny finoana izao. Koa dia io loha hevitra io ary no hanompanantsika ny famelabelarana an'io. Ny fitaomana ny kristianina ho amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ry havana dia efa voasoratra ao amin'ny Baiboly. Isan'izany izay voarakitra amin'ny ohabolana voalohany, ny 7 tapany voalohany izay mivaky toy izao. Ny fahatahorana an' Jehova
no fiandoham-pahalalana. Oabolana voalohany ny 17 tapany voalohany. Ny fahatahonan'Andriamanitra nefa ry havana dia tsy atao hoe himolotra fotsiny ihany, fa tsy maintsy tanterahana amin'ny asa. Satria izao no voasoratra ao amin'ny Jaona 1:7, ny 9:20. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Jaona 1:7, ny 9:20. Misy ny rafitra sy ny ambaratongam-pahefana eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Raha tiana ilamina ny fiarahamonina dia ilaina ny fisian'ny fifanajana izay mifototra amin'ny fahatahorana. Ny fifandraisan'ny kristianina amin'Andriamanitra koa ry havana dia mitaky ny fahatahorana azy izay tanterahana amin'ny alalan'ny asa. Andriamanitra no namorona izao rehetra izao, araka izay efa fantatsika ao amin'ny Genesisy, misy ny tantarany famoronana. Amin'ny mampamorona n'Andriamanitra ry havana, tahaka ny mpamorona rehetra dia masy mandidy amin'ny asan'ny tanany izy. Ny fisian'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny hevitra na ny fisainan'ny olona, na mino ny olona na tsy mampiova ny fisian'Andriamanitra izany. Izany no antony iray tsy maintsy hananana fahatahorana n'Andriamanitra, satria tsy misy olona na dia iray aza afaka hiala amin'ny fisian'Andriamanitra. Andriamanitra dia tompon'ny fahefana rehetra, na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Manana ny fotom-pisainany sy ny lalànany Andriamanitra. Ny kristianina dia solotana n'Andriamanitra eto an-tany, ary izany asa masina izany dia mitaky asa hita maso. Raha manana fitondran-tena izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny kristianina, dia ny anaran'Andriamanitra mihitsy no ho voatohitoina ao anatin'izany. Ny kristianina dia manana n'Andriamanitra ho raya noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Noho ny tsy nakatoavan'ny olona ny tenin'Andriamanitra dia voaheloka ny zanak'olombelona. Jesosy no nisolo voina ny eloky ny olona tamin'ny alalany nanomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny kristianina nge dia olona voavela eloka, satria nanaiky ny ran'i Jesosy ho famelan-keloka, ho fankasitrahana izay famonjena sy fitiavana izay no antony hanatanterahana ny fahatahorana n'Andriamanitra amin'ny asa. Hoy ny Petera 1:2, ny 9:17. Raha ilay tsy mizahatavan'olona fa mitsara araky ny asan'izy rehetra no antsonareo hoe ray, dia mitondran-tena ny fahatahorana mandritra ny andro ny fivianianareo ety. Petera 1:2, ny 9:17. Araka izay efa nolazaintsika teny am-boalohany, ny fahatahorana n'Andriamanitra dia tsy maintsy atao amin'ny asa. Koa dia andeha ary ho fantaritsika ny fomba fanatanterahana izany. Ny fitondrana ny anarana hoe kristianina dia miteraka didy sy andraikitra. Tsy entinentim-pona akory ny anarana hoe kristianina. Ny andraikitra fototra izay omena ny kristianina ry havana dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Mikasika ity fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ity dia misy ny kristianina izay mankatoa amin'ny ampahany ihany, izany hoe izay metimety amin'ny ihany ny tanterahiny. Tsy mety zany ry havako, fa ny tenin'Andriamanitra rehetra mihitsy no tsy maintsy akatoavina. Ny fankatoavana dia atao amin'ny fandresendahatra. Misy ny kristianina
izay mankatoy ihany ny tenin'Andriamanitra, nefa dia ao anatin'ny fimonomononana. Ataovy amin'ny fitiavana ny fanatanteranao ny didin'Andriamanitra, fa izany ny fanehoana ny fanatanterana ny fahatahorana n'Andriamanitra amin'ny asa. Ao anatin'ny fankataovana ihany dia mila sivanina tsara ny fomban-drazana sy ny fomban'Andriamanitra. Misy ny kristianina sady manao ny fomban'Andriamanitra izy no manao ny fomban-drazana ihany koa. Izay fomban-drazana tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana dia mila ialana avokoa. Misy ange ny fomban-drazana izay tena mifanaraka amin'ny finoana kristianina mihitsy dia aoka ireo no ho tanterahina. Eo amin'ny fomba fitoriana sy fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia misy ny manova sy mamilivily ny soratra masina. Endrika iray isehoan'ny tsy fankataovan'Andriamanitra izany ka tsy maintsy ialana. Ilaina ny fananana fitondran-tena mendrika ny filazantsara ny Kristy. Ny fanaovana fahotany fanahiniana ry havana dia fanoherana tsotra izao ny didin'Andriamanitra. Hoy ny Petera 1:1, ny 5:5 ka hatramin'ny 6:9. Fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Petera 1:1, ny 5:5 ka hatramin'ny 6:9. Manana ndraikitra ny hanoy ny asa izay nataon'i Jesosy tety an-tany koa ny kristianina. Inona moa ny asa nataon'i Jesosy? Fitaomana ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay, fanasitranana ny marary, fanafana ny demoniaka, ny fanaovana asa soa. Raha kristiana zany ianao dia torio ny filazantsara. Izay rehetra nandraen Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia afaka mitory ny famonjena amin'ny olona rehetra. Tafiditra ao anatin'ny asa sahan'ny kristianina koa ny fanohanana ny fitoriana ny filazantsara, toano ara-bola sy ara-pitaovana ny asa fitoriana. Aoka tsy ahihitra amin'Andriamanitra isika. Andraikitry ny kristianina koa ny manao asa soa dia ataovy ary izay vitanao, araka izay fahafahanao mba hanampy ny hafa, indrindra ao anatin'izao krizy ara-tsosialy vokatry ny valana retina izao. Nandray maimai-poana ange isika kristianina, noho izany dia mila mizara maimai-poana. Ny fahombiaza ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra dia tsy vitan'ny kristianina raha tsy mifanerasera matetika amin'Andriamanitra izy. Mila miresaka amin'Andriamanitra ny kristianina amin'ny alalan'ny fahasotoana ny mitokam-bavaka. Mila menan'Andriamanitra ny kristianina amin'ny alalan'ny famakiana ny Baiboly. Isan'andro ny tokony hanatanterahana an'ireo. Mila mandeha amin'ny fahamasinana koa ny kristianina mba tsy hanimba ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Ny fahombiaza ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra koa ry havana dia miakina amin'ny fahasotoan'ny kristianina manaiky ny fitarian'ny fanahy masina, satria ny mpino dia tempolin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mpitari-dalana, mpanampy, mpampianatra ary mpitarika marina rehetra, mpampahery. Ny kristianina dia nofa mandray ihany ange ary voafetra ihany ny fisainany sy ny heriny. Fa ny fiasan'ny fanahy masina kosa ry havana dia mihoatra lavitra noho ny hery sy ny fisainany rehetra izay
misy eto tany. Raha mazoto mihay ny fitarehany fanahy masina kristianina ka manatanteraka izany dia omby amin'ny fahatahorana sy ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra izy. Ny fananana fahatahorana n'Andriamanitra izay atao amin'ny asa dia mitera-bokatsoa eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Ny kristianina izay manolo tena marina ho an'ny tompo dia miambina ny fanahiny sy miaro ny tenany tsisy petipetina mba haharetany finoany hatramin'ny fahafatesana izay tsy maintsy ho avy. Fiomanana ihany koa amin'ny fitsenana ny fihevian'ny tompo koa, satria fantatsika fa efa manomboka izao ny fiandohany andro farany. Eto an-tany dia efa misandatra ny fitahiana ny kristianina. Ny kristianina izay manana fahatahorana n'Andriamanitra no lazaina eto. Misy olon'Andriamanitra miavaka ao amin'ny Baiboly. I Abrahama no anarany. Manana toetra miavaka izy io dia ny fahasotoana manka toy ny tenin'Andriamanitra. Raha nasaina hanao fanatitra ny zanany izy dia tsy ny salasala. Nankasitrahana teo anatrehan'Andriamanitra i Abrahama ary dia tonga fitahiana ho an'ny zanak'Israely rehetra sy ny zanak'Israely ara-panahy dia ireo jentilisa izay niova ho kristianina. Ny fahasoavana lehibe izay omena ny kristianina mankatao an'Andriamanitra dia ny fahazahoana valim-bavaka amin'ny taona izay mahatery. Jereo ange ny valim-bavaka izay azon'ilay mpitondra tena na herinangataka izay voasoratra ao amin'ny Luka 12:7. Fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-bofitiny va izay mitaraina amin'ny andro manalina ary moa hitaredretra va izy. Luka 12:7. Trarantitra sy voky andro izy araka izay voasoratra ny obolana 7:7 hoe ny fahatahorana an' Jehova no mahaela velona. Obolana 7:7. Tsy hilaoza ny zava-manahirana ny kristianina ry havana. Raha mbola eto tany ny toerana misy azy ireo, fa ny kristianina izay mitia an'Andriamanitra amin'ny asa dia kaiky mpamonjy. Ny tsy fananana fahatahorana n'Andriamanitra ry havana dia miteraka voka-dratsy eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Ny atao hoe kristianina dia ireo mpino rehetra izay manka toy ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny fitondrana ny anarana hoe kristiana no maha-kristianina, fa ny fanahafana izay nataon'i Jesosy satria mpianatra Jesosy ny kristianina. Rehefa tsy ankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia simba ny fifandraisan'ny kristianina aminy. Tonga ny fangatsiahana ara-panahy sy ny fihemorana izay mety afara amin'ny fahafatesana ara-panahy raha tsy tafarina, izany hoe fahaverezan'ny famonjena izay efa azo tao amin'i Jesosy. Misy amintsika no manontany foana hoe nahoana ny firenena Eropeanina ohatra no mandroso nefa efa niaina nisan'ny kristianina ao aminy. Andeha ho vakiako aminao izay voasoratra amin'ny Exodosy 4:7 izay mivaky toy izao: mitahiry famindrapo ho an'ny olona rivo mandimby. Exodosy 4:7. Tenin'Andriamanitra io izay manambara fa mitahy ny taranaky ny kristianina arivo mandimby Andriamanitra. Kristianina no akamaroan'ny razambe ny mponina tao, ary izany asa ny finoana tany aloha elabe izany no anisan'ny antony fitahiana amin'izao fotoana izao.
Dininao ange ny firenena mpanompo sampy fantrana miampy fantrana. Raha mandeha amin'ny fahatahorana zany kristianina dia voatay ny tenany sy ny taranany, ary zany fitahiana zany dia mahazo ny firenena, satria ny olona no mandrafitra ny firenena. Ny kristianina tsy manana fahatahorana kosa dia manimba ny tenany sy ny taranany ary no avy ny fireneny. Isika dia voasokajy ao anatin'ny firenena mahantra, kanefa raha ny kristianina eto Madagasikara fotsiny no mandeha amin'ny fahatahoran'Andriamanitra dia handroso isika. Fomba mahomby indrindra entina miady amin'ny fahatrana ny fialana amin'izay rehetra tsy akasitran'Andriamanitra. Fitahiana nge ny kristianina, ka raha ny kristianina rehetra no akasitrana eo atrehan'Andriamanitra dia voataya ny firenena misy azy. Ry hava malala ao amin'ny tompo, andro sarotra tokoa ho an'ny rehetra izao andro diavintsika izao. Ao ny fisihan'ity valana rehetina ity, ao ny fisihan'ny krizy ara-tsosialy izay ateraka io valana rehetina io. Lasa manana fanahiana ny ho amin'ny ho avy ny olona rehetra. Zao anefa ny kristianina izay manana fahatahoran'Andriamanitra atao amin'ny asa na dia miatrika ady aza dia tsy maintsy mivoaka ho mpandresy. Ataovy amin'ny asa ary ny fahatahoran'Andriamanitra. Andao mba hanana fahavononana ny ankatoy ny tenin'Andriamanitra isika kristianina rehetra. Andao hiala mirendrarendram-pivavahana sy ny fanoloran-tena miankina amin'ny fombafomba sy ny endrika ivelany fotsiny ihany. Andao mba olona araky ny fon'Andriamanitra izay hanao ny sitrapony rehetra. Apetrako aminao ny Salamy 4:30, ny 9:7 izay mivaky toy izao: matahorany Jehova ianareo olony masiny, fa tsy hanan zavamahory izay matahotra azy. Amen. Hivavaka isika. Tompo, tsy handalo fotsiny ane ny teninao, fa ho voarakitra ato-ponay, ho fiainanay, hankatoavinay, ary dia hamo be dia be izahay. Misaotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanatanterana ny vavaka ho an'ny rehetra isika. Ataotsika ny hira 9:300. Hira 9:300. Seu
Ivavaka ary isika. Jesosy eo, mangataka aminao zahay, mba omenao fo mahay manka toanao. Ato anatinay ny etaetany ianao ny sitraponao tompo, nefa malemy izahay, tsy mahefa irery izahay. Aokary ny fanahinao hitarika sy hampianatra ary hampahery anay. Tario koa izahay, mba hampianatra ny ankonanay sy ny taranakay, mba hanananay fitahiana avy aminao sy mba ho fitahiana ny firenenay. Vanginy mpitondra fivavahana rehetra sy ny mpendraikitra rehetra, mba ho ohatra ho an'ny ontry sy hampianatra azy ireo ny fahamarinana. Tario ny fiangonanao, mba ho tena fanasina sy fahazavana ary ho fitahiana. Jesosy eo, misaotra anao izahay, fa mamindra fo amin'ny firenenay ianao, ka tsy araka izay noeritreretinay ny fiatraika ny valana retina. Tena misy ny fiasanao mahery. Sitrano ary ireo izay mbola marary, ary ireo izay namoy avatiana dia hampahirezo, ary aoka ianao hampitsahatra ity valana retina ity. Jereo koa Jesosy io ny fiveloman'ny tsiraray. Vokisy ireo izay noana, toany izay reraka, harovy ny asa fidiram-bola. Aoka koa ianao hitodika amin'ny olona rehetra izay andao ty tany ty. Arosay ny fanahinao, hatonga azy ireo hitodika ao aminao ka handray ny famonjena. Misaotra indrindra Jesosy eo. Amen. Melohan'ny tsodrano dia ataontsika ny hira 570, ny 2 sy ny 7. Hira 570, ny 2 sy ny 7. Zanay malala, rijeso tumpu anzaka, iuri netuziana, nifia dana netina, ni azinutane isafa, nifa anchana kuanda, fa utarafini mazava. Raiso ny jodrano izay atolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny finonana ny hampiray hevitra nareo rehetra araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vavy iray no ilanareo mankalaza an'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa niaraka taminay ianao. Fahasoavana no nomenao anay,
ary mbola tehirizo ho ao aminao mandrakariva izahay na amin'ny fivaliana na amin'ny fahoriana. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izao vavaka izao ary farananay amin'ilay vavaka tsara indrindra izay nampianarinao anay. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, hatao ny eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay io izay anna sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanay, ka manafanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Narainao teo fanompo-pivavahana ho an'Andriamanitra no tontosainy misiona kristianina protestante eto Madagasikara MKPM.